Zany makasika ny fanadinam-panjakana idirana ny ENMGI fa nitsidika ny asa fanamboaran-dalana teny Andohanimandry izany tolakandro tao ny ministra ny asa vaventy Andriamatora Laurent Ratsiraka isan'ny fanambana petrany moa ny fanamboarana ny lalana amin'ny alalan'ny vato simenitra vo CSB na ilay antsointsika hoe beton. Anisan'ny lalana voalohany amboarina amin'ny vato simenitra vo CSB na beton ny ampahany amin'ny lalana eny amin'ny faritra Andohanimandry seziny. Raha ny fanazavana ministra sy ny asa vaventy Androany nandritra ny fitsidiany ny asa fanamboarana dia anisan'ny fanamby ny anamboarana lalana amin'ny alalan'ny simenitra eto Madagasikara. Fototra lava ny tatatra dia angaviana zany ny vahoaka manodidina eto tsy hanary fako anatin'ny tatatra intsony dia ny anisan'ny faharoa moa zany misy fotaka avy any ambony any tonga aty ambany aty dia misy goudron moa zany eto amboarina eto dia arian'olo hoe misy atao beton amin'izay zany mitazona foana. Marina moa fa anisan'ny zavatra lehibe izay hoentintsika dia fanamboarana lalana beton satria hitantsika fa tamin'ny eto Madagasikara zao tsisy lalana beton mihitsy fa tsy ao tapitanana Tomasy misy lalana beton maromaro dia io zany tena maharitra indrindra fa somary lafo fa io ny tena maharitra. Anisan'ny nasiany ministra ny asa vaventy resaka ihany koa ny momba ny lalam-pirenena faraka amin'ny 30 makany Bealanana izay hiarany etraketraky ny mpangalatra ka ina ho simba. Nisy ny antsoavina taona tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana eny toerana. Dia mba miangavy ny olona mipetraka ny RN31 makany Bealanana fa misy lalana tadotapaka satria misy bus anakefatra izay nangalarin'olona. Dia izay zany manao antsoavo amin'ny chef de région any mba ilaza mivahoaka fa izay olona tratraka manimba ny fitaovam-panjakana fitaovan'ny vahoaka malagasy dia mba hoentina amin'ny polisy gendarme anjara fitsarana mikarakara an'izay fa ny anay kosa izay tratranay dia manome vola ny ato amin'ny ministère manome valisoa manome olona manatratrana reny mpangalatra reny fa tsy azo akeny zany to. Marina fa mirefy 100 metatra ity lalana amboarina eny Andohanimandry izay ity ary anisan'ny mampikaikaika ny mponina manodidina ny filoana ny fotaka eny amin'ny toerana iny rehefa fotoam-pahavaratra.